Amin'izao akantoky ny fety ny krismasy sy ny farantaona izao dia manao ezaka fizaram-pahasoavana amin'ireo olona sahirana avokoa ny akamaroan'ny fikambanana samihafa. Anisan'izany ny Soroptimiste Club izay fikambanam-behivavy mpanao asa soa. Nanokana ny tontolo andro ny sabotsy teo ireo mpikambana ao amin'ny Soroptimiste Club, nanatanterahany indray ny asa soa efa fanaony ary nitondrany ny voatsirambin'ny tanany no fiarahan'ny faly amin'izao fetin'ny krismasy taom-baovao izao tamin'ireo vondron'olona sy fianakaviana sahirana ara-pivelomana. Tao amin'ny fonjana tanora dia nitsidika amin'ny faritra misy ireo vehivavy fonjy izy ireo ary nizara vary, voamaina, tongolo be, fitafiana ary koa kilalao sy vatomamy ho an'ireo zaza tsy misaraka amin'ireny voafonja. Soroptimiste International dia fikambanana mikarakara momba ny vehivavy, izany hoe miezaka manatsara ny fampiainan'ny vehivavy. Soroptimiste International ity dia misy anankitelo eto Antananarivo, 13 era Madagasikara. Dia ny anay izay manao an'ity ezaka isan-taona, miezaka manao an'ity isan-taona dia ny Soroptimiste International Club Antananarivo Mandrosoa, satria efa akaiky ny fetin'ny farantaona dia mba manatitra sakafo kely anampina ny vehivavy fonja dia kilalao sy akanjo sy boky kely ho an'ireo zanany izay miaraka aminy. Azo atao koa izany hoe mihiboka ato amin'ity maison centrale Natanora ity miaraka amin'ireny. Tsy adino filao fikambanana ny nitondra teny fankahirezana sy firarian-tsoa an'ireto vehivavy voafonja ireto, na dia lavitra ny ankonana ary izy ireo amin'izao fety izao. Taorian'izay dia nihazo anam-bodehilahy eny Ambohitra Atrimo indray ny Soroptimiste ka nizara kilalao sy vatomamy tamin'ireo ankizy madinika beazina ao amin'ny akanjon-jaza mandroso. 520 eo ny zaza-beazina ao amin'ity akanjon-jaza ity izay nahory Soroptimiste rahateo taona vitsy lasa izay ary natolotra izy ireo mamaim-poana miaraka amin'ny fampijirana rano fisotro madio. Tsy ivona fa ny zoma teo dia nizara fanomezana marobe toy izao ihany koa ny Soroptimiste Club tao amin'ny akanjo fitahiana Korondrano. Iny fanadidiny iny tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity hariva ity. Akasitrany ianao naharitra ny jery sy ny hainao hatramin'ny farany vaovao antsika teto amin'ny fahitalavitra AMA TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy.